vaovao hafa tanteraka kosa indray tsy mbola milamina hatreto ny fifanolanana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera misahana mitetika asan'ny filoham-pirenena ny fanajariana amin'ny tany ary ny fampitaovana ireo jerentsika ny fanam-panazarana mahakasika indrindra izay. Miverina indray ny fifanolanana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera misahana mitetika asan'ny filoham-pirenena ny fanajariana amin'ny tany ary ny fampitaovana. Nanomboka omaly dia nanatanteraka asa fanalana amin'ny fiara tsy mihetsika amoron-dalana na ny fiara fitateram-bahoaka tsy mijanona amin'ny fiantsoana ny fiara eto Antananarivo ny commune. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny commune sy ny orinasa Tico nomena ampiasain'ny commune entina hanatobiana ireo fiaran'irofona ny tany tsy midota-penaka. Mazaka fiara maro izay ny toerana malalaka ny diavina zany ary ny toerana zany rehefa amin'ny Tico anay dia toerana misy titre amin'ny anaran'ny Tico izy. Ho an'ny commune zany dia na iza orinasa na iza ireo malala-tanana afaka hiarasa amin'izay dia raisina tanandro. Rehefa nameny orinasa Tico izay amin'ny titre amin'ny anaran'ny orinasa Tico dia izay mifantatsa commune zany mampiasa an'ilay izy zay. Sakavesy misy pasana resany eto ihany aloha fa sady birao izy io izany hoe misy olona tonga isan'io mifamezivezy eo dia rehefa manomboka manitsana izy tsy mety ihany koa satsia amin'ny mponina Antananarivo miasa ao atsakaviro resaka taxi resaka contre visite resaka licence any misy pasana misy ny police municipale dia tsy azo tena hoe fenona fiara be mihitsy zany ny toerana. Efa no fefena ary kasain'ny fanjakana natanterahana ny tetika asa fanamboarana toby fiantsoana fiara vaovao nefa ity tany nomeny Tico ny commune Antananarivo renivohitra ity. Misoratra ny société amin'ny Tico ireo tany napetraka ireo tany dia vidianay ara-dalàna ary mbola misoratra amin'ny Tico agrino izy dia amin'ny dona izay ny tany amin'ny commune ampindrana izy afa tsy nomeny commune. Resaka na hoe projet nakarotera tsy mbola koran'izany Tico tsy nanisangazana ofisielina fa le tany misoratra ny société amin'ny Tico. Raha ny zava-nisy androany rehefa nambena ny mpitandro filaminana no teny andota-penaka ary tsy azon'ny commune nidirana na natanterahana ireo fiara tamin'ny sisin-dalana androfony.